Saly miarabatsika rehetra manaraka ny fahitalavitra. Mety io gaga amintsika hoe niverina ve ny fandarana teny Ambohimarina. Fa tsy izany fa nisika manatao fomba ofisialy ny taom-piofanan'ny missionnaire sy ny évangéliste. Mazava ho azy fa ny pasteur Mayola no nanokatra izany. Toy ny mahazatra dia anaraka ny toriteny isika. Satroka tava aminao eto foana fa aleo ankafizitsika izany rehetra izany.
Génésis toko avalam-roapolo. Génésis toko avalam-roapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faharoam-roapolo. Ny lohaevitra dia ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba tao Betely. Ny andininy fahafolo. Ary nivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nakany Harana. Ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandry teo ny lokalina satria efa maty ny masoandro. Dia nakavato amin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandro teo izy. Ary nanofy izy ka indro izy tohotra ny orona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary indreo misy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova nisy teo amboniny ka nanao hoe: izaho no Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao be tahaka ny vovoka amin'ny tany. Dia ely amin'ny andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao. Ary aminao sy ny taranakao ny tahina ny firenena rehetra ambony tany. Ary indro izaho mombanao ka hiaro anao amin'izay lanan-kalehanao rehetra. Ary ampody anao indray amin'ity tany ity, fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe: ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova, fa izaho tsy nahalala. Dia rahitahotra izy ka nanao hoe: eve matahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity ho hatramin'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Ary fomaraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangamato. Dia napidina diloilo teo aminy. Any anaran'izany fitoerana izany dia nataony hoe Betely, fa Lozy no anaran'ny tanàna tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe: raha ombay Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana aleoko izao, ary raha manay ahy mofo angy tsy lava itaviko, ary tavabiana soamatsara amin'ny tranonao raiko aho, dia Jehova no Andriamanitro, ary ity vato izay namoriko tsangamato ity ho tranon'Andriamanitra. Ary izay rehetra nomenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa niteninao ihany ny fahamarinana. Jehova Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Rahainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Atolotra ianao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra raha eo ny tahinao ny fiangonana nandritry ny herinandro iny. Rovanao anay tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ny tahinao ny asa fitadiavanay, ny asa fivelomanay. Eny fa na dia tsy manana antonasa ary izay dia nomenao fitahina ka dia afaka mitondra ny fanatitra sy ny fahafolokarena sy ireo fanatitra maro isan-karazany izay hitana anoanana ny asanao, ho fampandrosoana ny ambandain'ny asanao voninahitra sy ny anaranao. Nomena mamaimpona izay tompo, no tahinao izay dia mitondra koa araka mipaikinao mba tanteraka ny soratra masina izay manao hoe aoka tsisy izay ho fonana ndraiky tsy mitondra fanatitra ny eo. Voaka ny olona sambitora arak'izay saka sy ny fanambinana sy ny fitahina ny men'Andriamanitra azy. Ka dia voako ianao Jehova ray eo amin'ny varavarana lanitra androtsaka fitena fiainam-piantoenareo, mba siky teny mafy ny valalatsy any mba mivokatrareo, dia afanim-bony voalotokareo. Anareo dia ataon'ny firenenareo mahafinaritra sy sambatra satria nitahiny Jehova, manivavany Jehova no efa miteny. Dia raisy izany mba hantraka sitrana amin'ny seza fiandriananao. Dia misaotra raha eo ny amin'ny zavatra rehetra, mba tolotra ianao ny tery sy ny haja ny voninahitra izay. Dia miterena ary ny ianao raha nivaky teny perikopa ny soratra masina izay nivakina itao, fa mena indray izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Voalohany indrindra dia mahafaly any miaravantsika fiangonan'Andriamanitra rehetra. Maika avy eto Ambohimarina indray ny afatra maneran-tany satria dia androany no anorana ireo prémissionnaire izay hiofana amin'ny idirana missionnaire. Eo koa ny évangéliste, misy telo mirahalahy izy, 10 mirahalahy izy ireo. Hiofana koa izy ireo fa hiakatra grady
grade pasteur izy ny prémissionnaire hiakatra grade missionnaire ary mahafinaritra be satria ny prémissionnaire dia misy manao hoe valo amin'ny rahalahy evangeliste misy 10 zany no iofana indray ampandroso ny asan'Andriamanitra koa dia fiarabantsika azy ireo zany dia andehantsika ame voninahitran'Andriamanitra teraka mafy miaraka amin'ny mafy manao hoe saotsika Andriamanitra ny amin'izay hiditra amin'izay tsika eny amin'ny afatra hiditra tsika amin'ny tantaran'ny Jakoba mivaky tenitsika raha ny perikopantsika ity dia miresaka izy ity lohateny tamin'ny janvier hoe mare tamin'izay ny anaranareo mandritry ny 20 taona mare tamin'izay nanino azy izy ny anaranareo Jesosy raha maritra anareo ny teniko dia tombo aminareo zany dia afantatra anareo fa zaho Kristy dia mare tamin'izay nampianarina antsika mitandrena za moa dia resika izy zava mampitipititra trano amin'ireny olona reny raha za miresadresaka amin'ireny zavatra lainga varana vao miresaka aminao izy dia fantatrao dia elao dia mare tamin'izany zavatra nampianarina anao zany fa amin'ity volana janoary ty tsika febroary 20 taona ny lasa ozy izy azakivy amin'iny amin'ny fanaovan-tsony azakivy amin'ny fanaovan-tsony raha miresaka tsika Genesis 3:20 ny andininy 7:20 ny perikopantsika zany sy milioka toko fahenina Genesis 3:20 ny andininy 12 no tondratsika ny resaka satria rehefa maty ny masoandro izy dia nakavato tamin'izay fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandro teo izy maty masoandro zany rehefa nandry Jakoba dia nanofy izy ka iny nisy tohatra ny orona tamin'ny tany ka nipaka tany amin'ny lanitra lohany ary indreo ny anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy izy niakatra sy nidina tao amin'ny tohatra io nino izy ny anjely anjely grave io nataontsika zava-ditaka mihitsy sy valiny anjely io tamin'ny taona anazy ary maro ny tratra ny sivana rehefa nandalo anjely io miakatra sy midina mino izy fanotohatra mbola misy mipoipoitra any mbola na eo azao vaovao indray ny mainty rano any tsy haiko misy olona 5 safiry efatra indray ipotran'ny anjely dia misy anjely karazany efatra le anjely fa misy olona maromaro zao reo mipotrana misy anarany mbola tsy hitanao tao amin'ny baiboly zany anaran'le anjely misy anarana tena tsara be zany le anarany fa tsy mbola hitanao tao amin'ny baiboly toy zay matsainy zareo dia mitovy ihany ny fiasany baiko izy hoe zao tao ampangino zany zay vao miakatra ty Antananarivo aloha miakatra ty loha dia miresaka dia hita eo izy raha mahasaha miakatra ty dia problème ny zareo zany vola be ny fren'ireo tondraza maka ty zareo tsy manana possibilité dia niteny le olona tany raha mety ozy izy mandeha fasana mpanao délivrance anankiroa dia efa alefako zany zay fa zao vao mahatsara azy fa dimy rehefa mandefa mpanao délivrance anankiroa makany dia mba zay mba miantoka azy ozy izy zareo dia mba mijery an'le izy fa zay ty fa tsy hitanay izay naovana anazy ozy izy fa reo ozy efa tsy avelanay teny tsony fa zareo dia maniraka manao an'izao fa rehefa zavatra tantaraizy zao fotsiny dia efa fantatra amin'le kôty fa tsy izy le anjely zany dia alefa makany ka ty anjely miakatra sy midina amin'ino ozy izy amin'ny tohatra zay no fitan'ny Jakoba nisy boky nivakiko zay nisy olona nahita fahitanako araka voalazan'io boky io nahita ny fahatana tohatra miakatra any an-danitra dia nivoakan'Andriamanitra indray no hitany miakatra amin'ilay tohatra dia raha mijery ato amin'ny akavanana ianao dia aisika lavaka tsy hitanao nono ohatr' zany koa ny ato amin'ny akavia dia mifanosika ilay voakan'Andriamanitra sy miakatra amin'ilay tohatra dia izay mierika rehetrarehetra dia latsaka dia efa
milatsaka ilay olona mierika dia maheno femina matory ihany zistina amizany dia milatsaka mbola matory ihany izy any ampilatsahana iny mbola manonofo milatsaka ihany izy nefa fa tena milatsaka izy zay mierika rehetrarehetra izy dia maneny milatsaka dia misy ray aman-dreny ozy izy manafatra an'izany tandremo anakasa mierika tandremo asa mierika dia sasany maheno an'ilay femorokoraka latsaka anenina dia mierika mijery izy an'le latsaka dia latsaka koa izy fa iza mierika kosaky mijery fosiny fa tsy hoe zay latsaka e fa vao mierika dia latsaka dia maro amin'ilay vogan'andriamanitra miakatra ny totro izy izy no mierika dia latsaka daholo zay mierika no midika n'ilay mierika amin'ny fivavahana hafa vaovao zay rehany tsy fantatra rindray dia misy an'izao ndramono e ka tsy renareo fa zao mono e andao mba hoany aloha andao mba hiaino any aloha fa tia misy ade mba haino e tia mba misy vidéo mba haino e dia zay reny natao mierika mandray an'ireny dia mihaino an'ireny dia latsaka dia rehefa latsaka dia mikika be tena maro ka tsy mekely memoramemora nefa dia tsy hentrony satria latsaka anaty lavaka tsy hitanono dia Jakoba mahita n'ity anjely ity miakatra sy midina rehefa niakatra sy midina ilay anjely tena zavatra nitranga dia nitera-pefolo arindro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe zaho no Jehova Andriamanitra Abrahama arainao sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranakao ary taranakao ho be tahaka mivovoka amin'ny tany dia hery any andrefana sy any antsanana ary any avaratsy any atsimo ianao ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany ary indro zao momba anao ka hiaranao amin'ny lalaka alehanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany aty fa tsy nandao anao fa tsy andao anao aho mara-panao izay voalazako taminao ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimaso dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana tokoa Jehova fa izaho no tsy mahalala eny hoe tsara ato amin'ity toerana ity tokoa Jehova fa izaho no tsy mahalala ozy izy Jakoba ato Andriamanitra fa zaho tsy nahalala tahaka ny Samuel zaza iza niantso azy tamin'iny alina iny Jehova niantso azy nahalala izy tsy nahalala any amin'isy izy nandeha any amin'ny eny izy nandeha i Jakoba koa eto amin'ity toerana ity Andriamanitra izy tsy mahalala misy lesona ngezaka ngezany rivoka'Andriamanitra ato amin'ity toerana ity misy an'Andriamanitra maty milevina tsangana araka ny soratra masina fa mahalala ny olona sa tsy mahalala ny olona dia Jehova ny miantso azy Jehova ny miantso ny Samuel any amin'ny Eli izy ny mandeha any amin'ny Eli izy ny mandeha satria Jehova zany miantso an'ilay olona any amin'ny toeran-kafa indray no andianany everiny fa miantso azy ato amin'ity toerana ity misy an' Jesosy maty nilevina tsangana araka ny soratra masina fa satria ilay olona tsy nahalala lasa niverina ny sinagogany Jiosy indray izy lasa niverina ny maty zoma indray izy verina ny vala hafa indray izy satria nanino nalala sa tsy nalala tsy nalala voafitaka nanaovan'irety lainga tsara lahatra betabeta dia tsy nahalala Jehova ny miantso azy any amin'ny olona hafa izy ny nandeha sy hoe nary olona hafa nandanany Samuel zaza mba miteny hoe raha mbola miantso anao izy dia tenena hoe mitenena Jehova fa maninona miaina fa tsy tenena za tsy miantso anao fa mandana ny toeran-kafa volon-kafa ka mba ny miantso anao zany ny probleman'ny mpivavaka rehetrarehetra Jehova nefa miantso azy Jehova efa nameraka azy ny toerana misy azy fa izy tsy mahalala dia lasa indray izy nandeha miala indray izy efa nomen'Andriamanitra toerana ndraikitra tsara efa lasa président choral efa lasa président mpitendry zava-maneno efa mpitendry zava-maneno
efa loha olona lasa lohana olona ndray izy rehefa avy satria tsy nahalala efa missionnaire efa pré-missionnaire efa évangéliste efa pasteur tsy nahalala ny antson'Andriamanitra Jehovah ny antso azy tsy nahalala Samuel lazazy any amin'ny Église nandeha Jehovah efa tonany Jacob toerana misy an'Andriamanitra tsy nahalala Jacob hoe toerana misy an'Andriamanitra ty arisorantsika an'Andriamanitra rehefa nahalala i Samuel lazaza fa Jehovah no miantso azy dia tezy mitenena Jehovah fa mieno aho fa tsy natetany rehefa nahalala koa Jacob eto fa eto no misy toeran'Andriamanitra tsy hitady toerana hafa intsony Jacob satria efa nahalala olona eto zany Jacob sa olona dany nareo mamaly zany ndindrena amby folo ary Jacob anahatsiaro tamin'ny toromasony dia anao ato amin'ity fitoerana tokoa Jehovah fa izaho no tsy nahalala ny valopolo dia ny fomaraina Jacob dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorona azo tsakam-bato dia nampidina diloilo teo aminy ary anarana zany fitoerana zany dia nataony hoe Betely Betely misy petit 4 reo dia ambany riva nazavany dikiny hoe Betely ino atao hoe Betely tranon'Andriamanitra fa lozy vao anaran'ilay tanàna tany aloha nivoady Jacob satria fa nalala fa entiko misy an'Andriamanitra dia nivoady Jacob ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro amin'izay lalana lehako zao ary anome mofo hoaniko sy lamba hitafiko ka ho tafaverina somatsara any amin'ny trano raiko aho dia Jehovah no Andriamanitra ary ity vato izay naoroko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary izay rehetra omenao aho dia omeko anao tokoa ny ampahafolo ary izay rehetra omenao aho dia omeko anao tokoa no sisy ny ampahafolo nanao voady Jacob zany hoe tany amin'ny andro Jacob za dia efa nisy ty fahafolo-karena ty fa tsy hoe ny apokalypsy no mpangolo-karena amin'ny fahafolo-karena enjely isaky ny ray minitra dia mamaky ny perikopa atsika io teny io ny resan'ity perikopa ty zareo tsika efa kitsika n'ilay amin'ny Luka toko fahenina misy fampianarana be da be ny meny Jesosy ao Luka toko fahenina dia ny 7:30 omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ao ampofonareo fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa izay fatra amaranareo no amaran'Andriamanitra ho izy izy ho anareo kosa ka raha matoritory ianao amin'izany eto ambony fandriana eto dia matoroteny mandeha dia any tsy famarana no amaranao raha mifono torimaso anao dia afantatra ianao fa toerana misy anisy ty toerana ty misy an'i Jehovah fa raha mbola matory ianao misy an'i Jehovah eto tsisy eto manao fiandramena bily ianao vitaitra angamba dia ao no sisy le reny Jacob toko faefatra Jacob toko faefatra ny andininy 7:10 ko izay mahalala hanao ny soa nefa tsy manao ino zany sisy ereka ho azy zany izay mahalala hanao ny soa nefa tsy manao dia hoerika ho azy zany nino atao hoe erika egalina fahotana ino atao hoe fahotana mandika ino mandika lalàna koa zany fanaovan-tsoa dia 1:10 izay tsy manao soa zany dia mandika ino mandika lalàna manao erika izay mahalala hanao soa nefa tsy manao ino zany sisy erika ho azy zany dia hoe sisy milo tenintsika ty volana febroary ty azakivy amin'ino sisy amin'ny fanaovan-tsoa fidirana amin'ny 7 000 fanaovan'ina zany fanaova
atsony zany dia misy fanamarena ty koresahana kely amin'ity M7000 ty misy olona be da be tsy mahazo resaka ao anatin'ilay valopin'ny M7000 dia misy an'ity karatra maitsomaitso tya izay misy ny herinandro ao anatin'ny volana janoary zany a misy sabata efatra febroary sabata efatra mars sabata efatra avril sabata 5 mai sabata efatra jona sabata efatra ao anatin'ny enim-bolana zany ity dia misy datina sabata isaky ny sabata ato zany dia nitoromarika omena rehefa mandrotsaka vola amin'ny M7000 ianao farany kely indrindra ohatrinny 10,000 azo atao manao mihoatra tsatsy azo atao azo atao manao mihoatra na 10,000 na 2,000 na 7,000 na ray alina na ray tapitrisa zay ataonao tsy maninona fa soroaty amin'ilay sabata androtsahanao azy n'ilay mariboly ory zany tsika zao sabata fa 5 androany fa 9 febroary dia androtsaka zany ianao volao dia raha ohatra hoe tianao arotsaka amin'ny sabata io ny azo ohatra ato zao ny soratako ato zao ny azo ohatra 50,000 ariary dia natao ato amin'ny sabata fa 9 zany io 50,000 ariary io zany no arotsako dia nataoko io dia ty karary ty zany soratako ty dia ty mitata anaty valopy dia ny mpandray an'ity valopy ty manome resian'le volany soratako eto 50,000 ariary satria fa soratako eto amin'ity karatra ty dia rehefa miverina ny valopiko verifieko le resi le 50,000 ato ve ny soratako ina nataon'ny olona asiny 5,000 ariary daholo le valopy ray manontolo nefa tsisy na 1,000 francs ao anatin'le valopy dia migafy ve zany sa tsy mahazo resaka asiny 5,000 ariary daholy sabata voalohany faharoa fahatelo janoary ny fevrier mars avril mai asiny 5,000 ariary daholy izy nefa tsisy na ariary eo tsy mahazo resaka me zany sa migafy dia manao vakafokafo oatra zany ianao fa ery mitotra fa 7,000 anao no milatsaka dia ny lohanao no mitotona ary amin'ny vato ary ambany ery dia nytany anao hoe fa nahoana nazo anaty dia nigafy nataotao tamin'ilay M7000 iny navaky ny lohanao avy any amin'ny 7,000 mètre mino mba voatonga any amin'ny 7,000 mètre zany niakatra nitotra ho any an-danitra dia zao raha ohatra ianao mandoha isam-bolana ataoko atao toriteny mihitsy izy mba hoe eran'ny Madagasikara raha mandoha isam-bolana ianao ka nitianao aloha isan-kerinandro ohatra 50,000 na 25,000 na 100,000 francs na 250,000 francs na 500,000 francs tianao aloha isan-kerinandro fa alohanao ray volana dia soratanao isaky ny sabata zany efatra satria efatra le sabata anatin'ny karine eo soratanao ao ny 50,000 na 100,000 na 500,000 na 250,000 isan-kerinandro zany hoe raha ohatra 250,000 zany ny alohanao dia 1 million zany no arotsakao dia ataonao hoe zarainao efatra izy zany 50,000 isaky ny sabata ariary zany 250,000 isaky ny sabata dia ataonao amin'ny sabata efatra iny dia ataonao dia hitany tompony andraiky hoe sabata efatra ny azy no fenony dia verifieny le vola hoe ohatrina soratany eto 25,000 efatra dia verifieko hoe 25,000 efatra naroa zany azy ny ray volana raha nonao telo volana dia fenonao telo volana zany io calendrier io dia zao avieko ihany fa nitsina ty na mikarakarany M7000 ny azo zao ny valopiko sy ny ty karta fenona ty efa niverina ty amiko izy satria mifibeady ao ihany makasy dia nadiko any mifibe le valopy le valopiko sy le karta ty adiko ambany soa so zany tsy maintsy arotsaka dia naka valopy maka valopy anankiray dia anatin'ilay valopy misy an'ity karta maitsomaitso fenona ity dia mba tsy arahirana ny M7000 dia efa nandoa 50,000 isa sabata ariary volana janvier manontolo dia ny fenony fotsiny janvier zany
fa ny androany ny feloko rano sabata fahenina asiko 50 000 ariary to satria ampotaka amporao dia ty valopoko ty misy ny anarako ty fa asiko numéro 53 ka za zany nanana valopy tena efa tsy maninony zany satria mety ary fiangonana hafa lia vako misabata zao fiangonana hafa lia misabata zao misy olona mety filafila fiangonana manaraka anao oran'izany ko fa raha filafila fiangonana anao zany dia alaiko le valoponao dia ny anaranao sy ny numéronao iny ihany no ataovy eo azovana ny numéronao azovana ny anaranao ny kartanao koa azovana fa raha masy karta vaovao anao dia zay efa nifenonao tamin'izay a feno ihany hoe tantiako fenoko an'izao dia amin'izao mameno n'ity ndray dia tsy sahirana ireo mpandray vola amin'ny M7 000 eo satria olona aloha dia miasa mifandavantena ary ireo zao mbola manao asa soa tsy moramora mampiditra ny anarana sy manome numéro sy mampiditra nisany vola ao anatin'ny ordinateur informatisien zany mba ahafahana manaramaso isatsabata isatsabata ny alon'ny olona tsirairay avy mba ahafahana manaramaso koa ny fidirany vola sy ny vola mivoaka mba fantatra isakin'izay mandeha dia dikany zany tsy maninona ianao zany na mampiasa valopo roa na misy telo any aminao fotra valopo fafonkarena ihany io fa ndresy dia tsy maintsy ataony mpandray vola ao anatiny dia ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny zanam-piangonana rehetrarehetra dia mandray an'lizy ao anatin'ny kahe fa ny valopy sy ny karatra maitsomaitso dia tahaka ny fafonkarena aterina aty amin'ny foibe dia ny aty amin'ny foibe ny manao dépouillement fa itsika ny toerana manoratra ny anarana fotsiny manao système amin'ny kahe fotsiny zany ny zanam-piangonana any amin'ny tsiraray avy any fa rehefa manatitra fafonkarena aty amin'ny foibe tokony andraikitry ny vola dia manatitra ny valopon'ny M7 000 koa dia ny foibe manao ny resi ny eto Antananarivo renivohitra fa ny any amin'ny faritany dia ny régional zay anaterana ny fafonkarena no manao ny resi fa ianareo fiangonana manoratra azy anaty kahe amin'izay azo ampitoviana ny sorabola tany amin'ny zanam-piangonana sy taty amin'ny régional zanam-piangonana sy taty amin'ny foibe dia hoany zay tsy tafiditra mitafika M7 000 fa andray anjara izy amin'ny fanohanany asa 7 000 dia arotsaka amin'ny fandroenana ihany iny fa tsy atao anaty valopy zany hoe raha voalatsaky ny 25 000 zany dia tsy ataonao anaty valopy ary tsy mpikambana amin'ny M7 000 ianao zany afaka manao 1 million 3 million 50 million azo atao ameniny zany 100 million amin'ny fandroenana ohatra ny mienana izy zany ameniny zany fa ianao tsy mpikambana amin'ny M7 000 za tsy mpikambana amin'ny M7 000 fa zao mba nahazo fitahina be aty dia za tonga dia andeha 50 million ataoko anatin'ny M7 000 na hoe tonga dia ateriko any amin'ny foibe io dia tsy miteko zany dia tsy mba hahita zany misy na dia tsy nify ary ny eriko ao ianao tsy ahitany zany tonga avy aminao raka zay mosy zay inaonao zay hoe manome mihoatra fatrafaranao no amaran'Andriamanitra ho anao Jesosy milaza zay fatramaranao no amaran'Andriamanitra ho anao dia tokoa ny apôstôly Jakoba milaza ho zay mahalalànao so nefa tsy manao dia iny zany ozy izy aza mizety hoe zany aloha dia tsy mijangajanga takan'ireny zany hoe dia tsy fisofotoka takan'ireny zany hoe dia tsy mba mamilava zany hoe dia tsy mba mpangalatra zany hoe dia tsy mba mpisoloky olona zany hoe dia tsy mba mpiavinavina zany fa malemy fanahy fa za zany asa soa zany fividanana maolona fromage any fotsiny zany za tsy anao ianao zany le tsy mangalatra tsy mandaika tsy mijangajanga tsy mamon'olona fa tsy manao asa soa dia maninona ihany ianao zany manao eloka ihany ianao mandikanana ao zao dia mbola misy manao volontaire be dia be mpiasan'ny radio mbola tsy mandray karama fa miasa fotsiny efa mitaraina zao pasteur mba jirefo karama zay fa misy telo taona 5 taona zay tato amin'ny radio fa tena mbola tsy nandray karama efa nanao sa fampony izy zany lavalava tobondrariny amin'izay sy mba mena karama amin'izay
ao zao ny mpiasa amin'ny 7 000 mbola manao volontaire daholo tsy lo volontaire aloha anao azy asa soa daholo zany tsika manolotra koa mbola maninona koa asa soa tsika tambo marina amin'ny herinandro raha tsikapon'Andriamanitra zany efa ho avy ny géomètre zay vao malalaka izy ireo andrefy an'izy an'izay dia efa nomboka amin'izay herinandro nanaovana anazy io ka efa vita faritra tsara zany lizy électronisé ny famaritana azy zany dia anomboka ny fangadiana fototra mety antsona daholo tsika mety antsona daholo tsika na vavy na lahy samy mitondra fakady mitondra lapika mitondra baraminy mafimafy ty tany ty dia mbo isaky ny lahady dia mba manketondray mangadinina zany mangady fototra zany koa hoe dia anakaraha mana entreprise ry angady fototra tsika efa entreprise ngezabe tsika reto tonga dia tsika ny mangady itsika daholo vitatsika itsy vetivety angaditsika an'io dia mandeha fa tadidio fa itsika eto ambomarina tsika eto ambomarina ny tena anorenana an'izany dikan'izany tsika ny tokony ololohany amin'ny asa rehetrarehetra amen tsika ny tokony ololohany tsy hoe angady nytity ny lasoro andray fe voalohany lolarana angady etra dia fa izy reto hoe lasoro daholo fa izy neo ananiny dia ozy izy hoe zany any aloha mangady aloha fa rehefa avy eo ny raiky vao manao farany satria mananjanaka afakolam-pangady efa tonga ny t-shirt efa misy t-shirt M7 000 zany dia afaka makasytsika eo amin'ny foibe eo amin'ny 7 ariary eo zany mivitany io M7 000 io sy vola azo amin'io koa dia ao anatin'ny fanorenana ny M7 000 ka tsika petafika zany na tsy petafika dia afaka mba manao t-shirt M7 000 anao zany na tsy petafika anao manao 7 000 dia mba misesy anao mba 7 000 nge banty fa tonga averina hoe 8 000 nefa anao zany tsy anatiny akory t-shirt M7 000 anao vao mainky moa ny M7 000 zany dia afaka manavatra itsika any amin'ny faritany fa ny any amin'ny faritany zay manavatra dia mandono ny vola zay afarany fa tsy manao trosa anio ao amin'ny foibe sy fitehaka ny foibe atitehaka ny foibe zay afatra ny mainantsika tamin'ity sabata ty zay manatsofina aoka izy zay raha zay efa na amin'ny fiangonan'ino judaisme ay apokalypsy mitsangana ary zany fa tsy apokalypsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy maty alarobia hoe voninahitra mipetraka amin'ny penjaka halleluia halleluia afaka tsika ary isaotra an'Andriamanitra Jehovah'Andriamanitra ray eo tahaka ny Jakoba ihany koa ny ankamaroan'ny olona sasany hoe eto amin'ity toerana ity Andriamanitra fa zaho tsy nahalala tahaka ny Samuel zaza koa ny ankamaroan'ny olona sasany efa Andriamanitra zao no miantso azy any amin'ny olo-kafa izy ny mandeha izay vo tompo ao tratran'izany efa Andriamanitra niantso anay tamin'ity toerana ity dia tato tokoa zay tahaka ny Samuel zaza nanompo tao amin'ny tempoly fa rehefa tonga niantso dia ny ankamaroan'ny sasany taminay any amin'ny toeran-kafa no namaly ny antso indray sasany dia tsy nahalala na dia tato aza ela fa atony misy an'Andriamanitra dia lasana amin'ny toeran-kafa fa isaoran'Andriamanitra ny anaranao tompo satria Jakoba nahalala fa eto ny toerana fa taloha izy ny tsy nahalala Samuel zaza koa rehefa natsoan'Andriamanitra dia tsy nahalala tokoa tamin'ny voalohany fa rehefa nazavaina taminy fa Jehova no miantso anao dia nahalala izy ka dia namaly an'i Jehova ary niain'ny feon'i Jehova ndreto zay mijoro mitsangana eto tompo raha mijoro mitsangana eto zay isan'ny sabata dia efa nahalala fa eto Andriamanitra ka dia omena azy ny tena sy ny voninahitra raha mijoro sy mitsangana eto zay mivavaka na ato tokantrano amin'izao alina izao na amin'izao maraina izao miemza mivavaka izany dia efa mahalala
Jehovah Andriamanitra niantso anay tamin'ity lalana ity. Halleluja. Karaha izy niantso anay dia anao voary takan'i Jakoba koa zay fa raha tahinao zay Jehovah ka omenao zay angatanay aminao dia anao voady aminao zay fa omenay anao ny ampavoka reny. Joro eto koa zay nalala ny tenin'i Jesosy zay nanao hoe ny fahatrahamarana no amaran'Andriamanitra ho anareo mihoatra betsaka dia zany koa no amaran'Andriamanitra ho anareo renay koa zany. Ka raha mpianatra Jesosy zay dia hitoetra ao anatinay zany teny zany, hitombo ao anatinay zany teny zany. Ka tsy hamono an Jesosy indray izay ka momba azy aminazy fijaliana. Ny apôstôly Jakoba dia nilaza fa zay mahalala anao soa nefa tsy manao izany dia hoerika ho azy izany. Nampandrenesina zany koa ny sofinay androany ato tokantrano ato, eto amin'ity fiangonana ity, aty ambony fiarakodia, aty amin'ny toeram-piasana, aty ambany vohitra lavitra aty, aty ampitan-dranomasina ity. Tsy afa-tsiny amin'izany teny zany koa zay raha tokony anao nefa tsy manatanteraka izany fa dia heloka ho anay koa zany. Samy mahalala ny soratra masina izay ary Andriamanitra tsy misangina, Andriamanitra ao maheno ny teny aloako ny vavanay, malala ny fieritreretan'ny fo sy ny saina. Fa ny tenin'Andriamanitra io dia maranitra toro sabatra roa lelaka manidina hatrany amin'ny tsoka sy ny aty rehetra. Ka raha mitombo ao anatinay ny teninao Jesosy, raha maharitra ny teninao tokoa zay dia fantatray fa ikoka zany loharano pitahina izany sy ny terana ihany fa izay sy ny zanaka sy ny taranaka. Hitanao a Jehovah dery sy niaka zay amin'ny anaran'i Jesosy mahatsasaky ny herinandro mankatana izany vavaka zany ho azy any deritra amin'ny zany. Halleluja. Dia tonga fotoana manaritsika dia fotoan-dehibe androany izay natoavana amin'ny pasteur Mayola teny eto androany dia nianolotra ireto mpanompon'Andriamanitra izay roso eo amin'ny fanifona. Dia izy ireo moa dia fantatsika tsara fa tany fiangonana maro samihafa tany natsoina. Dia izao ny zavatra hita amin'izany efa nanao tena ireo prémissionnaire. Zany hoe miomana missionnaire zany hoe la prémissionnaire zany miomana missionnaire. Fantatsika tsara fa misy karazany efatra ny atao amin'ny fiangonana apokalipsy. Dia misy missionnaire ny taona voalohany, misy ny evangeliste ny taona faharoa, misy ny pasteur stagiaire ny taona fahatelo ary misy ny pasteur consacré ny taona fahaefatra. Raha dinihina zany dia izay mihitsy ny atao hoe norme internationale amin'izany fantanterahana ny asa fanompoana eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Dia andeha atsangatsika ireto prémissionnaire ireto dia reto avy izy ireo: ny prémissionnaire Élisée Maurice zay niasa tany Benenitra izy taloha sa Benenitra. Ny prémissionnaire Andrea Marsauro Fanjaniana any Betioky izy, district Betioky zany Luisane na district Nampahie. Eo ny prémissionnaire Ravelo Manatsoa Jerry Arson zay eo amin'ny district Manandrina izy miasa, district Manandrina ao Ambositra zany. Ao ny prémissionnaire Molitana Jean-Jacques zay prémissionnaire tany Miandry Vavy voalohany dia nafindra tany Belo Tirby makasavako tany ya. Teo andray ny prémissionnaire Ratojanary Patrick, Ratojanary Patrick zay niasa ao amin'ny district Vohipato, ao Vohipato any Fianaratsoa. Ary ao ny prémissionnaire Rajonson Jimmy, Rajonson Jimmy zay ao amin'ny district ny Antsuista voalohany dia efa navita ny district Befandrina Avaratra.
dia ao le prémissionnaire Rasulmana Michel Rasulmana Michel zay tany amato Bonisy tao voalohany dia zao izy any Ifaradina ary farany dia misy le prémissionnaire Ravitena Fabrice izy io zay dia prémissionnaire tany Abeza atany Berro zany dia nafindra any Mano io zay fa dia tsy adinonareo fa mafimafy ny ady atreny izy ireo voalohany ady atreny fianarana ary ngamba dia isofotsivolo tanora mihitsy izy rehetra satria mafimafy any ary tsika tsy maniridina tahaka ny rambonomby fa dia isotra arak'izay azo atao ny formation sy atao azy ary ko voalazanareo ndray pasteur hoe amanaraka izy dia bachelier daholo io vao ho tonga pasteur na evangeliste na missionnaire ka mino zay fa dia ho amin'izany reto satria misy amin'izy reto dia manana BPC ary misy maromaro andreo manana bac dia fa nahazo lalana ihany zany izy ka mino zay fa moramora izay fanofanana azy zay manaraka dia misy ny stage ny pasteur stagiaire zany izay hiakatra ho tena pasteur izy orienténao dia reto zany pasteur izany ny évangéliste Rabe Mantany Félix Rabe Mantany tiantanareo dia manfo io izy ya manaraka zany Zavatahina Manase ya manaraka zay dia misy Rakotoza Bernier dia misy ataikora ny Ratsara Miafara Zakariasy dia misy ataikoa zany hoe Rakotomay Vasara zany ya reo ndray zany pasteur atsika vaovao afaka heritaona ya ina vatsika le pasteur hitondra bavaka izy ireo afaka tsika reto prémissionnaire sy reto évangéliste ireto Jevan'Andriamanitra ray eo hoy Jesosy hoe be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy mangatany tompony vokatra manomezany mpiasa amory ny vokatra dia ndraiky tompo misy mpiasa vaovao amory ny vokatra indray izay nantsoina satria ianao hoe maro no antsoina fa vitsy no vidiana fa hitsandrao voavidy izy ireo hiatrika ny dingana manaraka ny fanomponanao indray hiakatra ny missionnaire hiakatra pasteur ny évangéliste tona mba afaka an'izy ireo zay tompo mba hitantananao midian'izy ireo mba hanao midian'izy ireo na aiza n'aiza hitantananao azy ka hitahinao azy ireo sy ny ankonana avita be amin'ny asa fanompona rehetra zay atao ka dia maro ny fiangonana ijoro maro ny fanao resy lahatra naradianao Jesosy noho ny amin'reto mpanomponao ireto zaho ianao Jesosy mifidy anareo fa tsy anareo mifidy any ko dia raha miantso izy ireo mandritry ny fanompona rehetra zay ataona ny amin'ny toerana zay amatanan'izy ireo dia hiaino anao ny an-danitrano raha mitaraina izy ireo dia amaly anao any an-danitrano ny fananao masina no mety tsiotsaina azy ireo amin'ny fianarana zay ataona fa tsy dioninaika mitondram-bavaka ireo mpikarakara sy mpampianatra rehetra izay ampianatra azy ireo mba vokatry ny fananao neny ho azo amin'izany vokatra izany tokoa misaotra ray eo anaran'i Jesosy mandratazaky ny herinandro nangatana izany amen ianaraka dia mirarosoanareo mba afaka somatsara ny fianarana zay atao mba tsisy arary tsy arovo fa dia azo hoe sy tanjaka hatramin'ny farany raiso ary mitsotrano avianako ary Jehova teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao telo zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hita ianao le Jehova ka hiaro anao ampamiramiratra tavany aminao ne Jehova ka hamina fo aminao anandra tavany aminao ne Jehova ka hanomenao ny fiadana